Amen. Dia miarabanao indray ry havana amin'izao anio zao afaka ifampiresaka mifampizara ny tenin'Andriamanitra mifampahireto indray isika. Dia mifankahita amin'ny alalan'izao vidéo zao dia tononona aminao sady ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Androany tsika dia hifampizara ny lohahevitra hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Azo ambara ihany koa hoe izay masina ihany no tafiditra any an-danitra. Izay zany ny lohahevitra ifampizarantsika. Fa alohan'izany dia hiarivavakantsika miatrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, tera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zay amin'izao ora sy fotoana izao raha mbola velonaina, salama, matanjaka, afaka mifampizara, mifampahery ny teninao, mifampianatra indray, satria tianao izay handroso mandrakariva ho any aminao. Izany no fanirianao dia nahitanao any an-danitra any nihaona aminao Jesosy Kristy ahitany voninahitra ao ka dia ampitoero mambafako ny teny oka tsisy filazaina fa tsy ny sitraponao irery ihany ary esotra tsy avy aminao rehetra ary ny olona rehetra koa niza manaraka sy mihaino izao fampitsarana izao dia ianao hanokatra ny sainy fanahy masina, ianao no handresy lahatra sy hitari-dalana ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy mandrakariva ny mponiponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny efa nitenena teo zany dia izay lohahevitra izay no ifampizarantsika androany. Izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra, na azo lazaina ihany koa izay masina ihany no tafiditra any an-danitra. Misy tenin'Andriamanitra maromaro ifampizarantsika dia mampirisika antsika zany ahatra hatramin'ny farany sady soto hamaky ny tenin'Andriamanitra raha vakina manontolo ny tenin'Andriamanitra ny tena mazava izy fa ny fotoanantsika moa zany tenena foana fohy tery fa ianao no ampirisiana hamaky izany bebe koa ny atokantrano. Ny tenin'Andriamanitra voalohany andraisantsika izany dia ao amin'ny Hebreo toko faha 12, Hebreo toko faha 12 andiny faha 7. Zany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany Tompo. Raha izany vakiteny izany dia efa tsika hoe mazava ny tiana lazaina fa ho zavazavaintsika hoe ahoana moa zany tena tokony ataontsika amin'izany hoe amin'ny tapony faharondriny indrindra, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany Tompo. Izay fahamasinana zany no tena katsahantsika amin'ny fanarahana an' Jesosy ary tsy ahitany Tompo. Misy endrika roa eto tsy ahita azy tsika ty amin'izao tontolo izao ety ary tsy ahitana azy koa tsy ho tafiditra any an-danitra. Raha iresahana mazava ny hoe fahamasinana dia tafiditra ao foana ny hoe fanahy masina. Ny manana fanahy masina izay fanahy tsara zany no hitoeran'ny fahamasinana. Dia azo tenenina ihany koa zany fa raha tsy ao anatin'ny fahamasinana tsika, raha tsy miaina amin'ny fahamasinana amin'ny toetra tsara dia tsy petraka amintsika koa ny fanahy masina ary tsy hasan'ny fanahy masina tsika. Zavatra roa mifandray zany ka dia tokony ho tandremantsika zany na isika aloha mitady hihavanana. Izay moa tingany ty hoe mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ty ny tena tian'ny Tompo tenenina dia hoe inona ny atao hoe fahamasinana voalohany indrindra koa zany amin'ny araka ny vakintsika teo mitady fihavanana amin'ny olona rehetra dia manana fiainana milamina ny fiainantsika, tsara ny fifandraisantsika amin'ny olona, dia izay zany mitarika antsika hoe misy fiadanam-po aminao, misy fiadanana filaminana amin'ny fiainantsika na miainana amin'ny atao hoe fiainatsambatra. Fiainatsambatra dia manomboka ety amin'izao tontolo izao dina ny fiainatsambatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto hoe mitady filaminana, fihavanana
amin'ny olona rehetra aloha. Ary fantatsika tsara zao fa raha ady fotsiny ary eo amin'ny saminy hoe mpivady, mpiara-monina na ny ao an-trano ray aman-dreny sy zanaka, raha misy fivavanana tsy milamina ao na misy ady kely ary famaliana ataoko hoe zavatra tsy dia manahoana fa tsy milamina ny saintsika, maika fa hoe amin'ny olona rehetra, dikan'izany tiany tompontsika zany hiavana, fa manomboka amin'izany ny fiainam-pahamasinana. Ary ny tenin'Andriamanitra, tenin' Jesosy mihitsy azo atao tratran'ny masoandro miletika koa raha izy ny fahatezeranao, fa zany fahatezerana zany no anisany manakana tsy hiasan'ny fahamasinana, zany hoe tsy toeran'ny fanahy masina ao anatintsika koa zany. Ny fahamasinana azo fehezina kely fotsiny angambany alohan'ny hamakiako tenin'Andriamanitra fa ny atao hoe masina, faritana be dia be mifamaritana azy, fa anankiray amin'ny famaritana ny atao hoe masina dia hoe tafasaraka tanteraka amin'ny fahotana. Zany hoe olona tsisy fahotana intsony, olona tsisy ota, fa tafasaraka tanteraka amin'ny fahotana, ka dia ny olona masina dia voatokana ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Salamy faha-efatra amby roapolo, ny Salamy faha-5 efa homanintsika sady tiovaketsika ny any amin'ny Exodosy, ny amin'ny Levitikosy, ny amin'ny niaonan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra, fa tena nasain'ny niomana na ny zanak'Israely na Mosesy ao anatin'ny atao hoe fahamasinana, zay vao nasain'ny niakatra ny tendrombohitra hiaona aminy na hieno azy na hahita azy zany mila fahamasinana. Dia zay zany no tenin'ny Tompo amin'ny hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na tafiditra any an-danitra. Ary zay no raha azo dinihana ihany koa, betsaka moa zany hoe ny filazantsara dia hoe mitory an'i Jesosy Kristy izay fitiavana Andriamanitra mamindra fo, mamela heloka, manome fitahiana ary moa zany tena resahana matetika amin'izao fotoana izao. Fa raha azo fehezina mihitsy amin'ny filazantsara dia hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na ahazo ny fanahy masina na ho tafiditra any an-danitra. Novakitsika sady zany ny Salamo faha-efatra amby roapolo. Ny Salamo faha-efatra amby roapolo, ny Salamo faha-efatra amby roapolo novakitsika. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy, vakitsika ny 9:1-5 aloha aminaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Any Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Zay zany aloha raha vakitsika amin'izay dia efa faharitan'i Davida dia tena mpanompon'Andriamanitra, fidiny ary nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra, nahatonga anazy nanamafy zany, tena mafisy mihitsy fa hoe any Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao zany raha totsika eto amin'ity tany ity dia an'Andriamanitra io, ary izy no nanome an'io, namorona azy. Efa hitantsika zany any amin'ny Genesisy 1 any. Izao rehetra izao izy sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Amin'ny tenin'Andriamanitra teo aloha izay efa nizaraina fa tsy averina intsony any amin'ny Jaona 1 any, dia manambara an'izany koa hoe tambolohany teny dia ny teny dia Andriamanitra, dia ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny nanorenana an'izao rehetra izao. Tsy vakitsika koa zany fa anjarantsika no mamaky izany tsara. Dia 9:7, iza no hiakatra an-tendrombohitra, miakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina.
Zay ilay fanontaniana teo zany hoe izay masina ihany no ahita an'Andriamanitra na ahita ny tompo na ho tafiditra any an-danitra. Eto ilay fanontaniana zany ataon'i Davida mihitsy. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitry ny tompo ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina. Ianontsika ny valiny avy eo fa izany fanontaniana izany mbola ho hitantsika any amin'ny Salamo 5:10, any amin'ny ohabolana hampomaniko anao sady ny ohabolana 9, ny 9:9 ka hatramin'ny 7:7, ary any amin'ny Apokalipsy hamarana antsika azy rehefa avy eo. Dia inona no teny hoe iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina hozy izy? Dia izay madio tanana sy mahitsy fo. Mazava tsara zany tamin'ilay fampidirana teo fa inona ny tena takian'ny tompo voalohany indrindra dia ny fihavanana, ny fahitsim-po amintsika ao amin'ny mpiaramonina, manomboka ao an-tokantrano, manomboka amin'ny fiaramonina misy antsika, izay madio tanana hozy izy sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny lainga na ny aniana hamitaka. Atao hoe mampatahotra ve zany sa mampieritreritra fa mazava zany indrindra ho antsika malagasy, amin'ny teny malagasy ny fampizarantsika eto dia zany dia raha ao anatin'izany tsika, ao anatin'ireo zavatra ireo zany na tsy ao anatin'ireo zavatra ireo dia efa mahafantatsika hoe ao anatintsika ve ilay fahamasinana ho tafiditra any an-danitra ve tsika sa ahita an'Andriamanitra koa. Averiko any izy izay madio tanana sy mahitsy fo hozy izy izay tsy manandratra ny mpanahiny amin'ny lainga na mianina hamitaka. Andray fitahiana avy amin'ny tompo izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Raha amintsika mitady fitahiana moa zany matetika ny fitahiana dia apetraka amin'ny olona fotsiny hoe matetika dia mibebay ianao mandraisa an'i Jesosy. Marina hoe tsara mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, fa rehefa mandray an'i tompo Jesosy ho tompo sy mpamonjy tsika dia miditra ny atao amin'izay hoe ahita ny tompo. Mino aloha tsika rehefa misy fampianarana any hoe mino aloha tsika inona ny finoana voalohany tokony hanantsika dia mino tsika fa Jesosy Kristy natao hoe zanak'Andriamanitra ary ny Jesosy ihany no Andriamanitra. Za sy ny ray hozy izy dia iray ihany. Zany natao hoe finoana voalohany fa tsy ilay finoana hoe manao ezaka be mitady zavatra any amin'ny fisainana, amin'ny fahalalana, amin'ny boky, fa mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, teniny zany dia mino fa izy sy ny ray dia iray ihany. Izay ny finoana voalohany ary rehefa manana izay finoana izay tsika hozy izy dia handray ny fitahiana avy amin'ny tompo ary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Azo an'izany famonjena izany tsika rehefa mino an'izany sy mahatateraka izany. Izany no taranaka mitady azy hozy izy izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Eto izany Jakoba no teneniny fa taranaka Israely io, Davida no mitady amin'izay zany. Fantatsika tsara fa ny taranaka Israely ireo tamin'ny andro Mosesy tsy tafakatra tao amin'ny tendrombohitra mihitsy ireo raha mbola tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny tsy fahatanterahana. Ho hitantsika io zany mbola vakiantsika izany fa izy tenin'Andriamanitra hanamarinantsika an'izany. Amin'ny resaka ateo izay madio am-po izy zany no takiany teo. Efa voatenin'i Jesosy koa zany tamin'izy nampianatra tao tendrombohitra ao Mateo 5:5-9 hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Zay zany ilay fahadiovam-po inona mitarika ny fahadiovam-po? Fifandraisana, fihavanana, fananana fihavanana dia ao anatin'izany natao hoe fahamasinana. Vakiantsika ihany koa ny Salamo 5:10 satria tia dia efa tenin'ny tompo nampifantarina tamin'ny herinandro teo ary namafisiny zany amin'io Salamo 4:20 io. Tsika moa zany rehefa mifampizara eto dia ny sitrapon'Andriamanitra no zaraintsika. Rehefa miteny izy hoe izao teny zaraina
Zao no lohateny, zao teny zao no ifampizaranana, dia zay no zaraintsika eto amin'ity ifampirehezantsika ity. Salamy 5 manontolo no vakintsika anivrantsika amin'izany eo amin'ny hoe iza no izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na tafiditra any an-danitra. Aminaran'i Jesosy. Salamy nataon'i Davida: Tompo, iza no hitoetra ao amin'ny taberna kelinao, iza no onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina. Zany dia manambara fa any an-danitra any. Vakintsika fa eo amin'ny apokalypsy eo misy manambarana io, iza ilay taberna kely io ary ino io tendrombohitra io, fa any an-danitra io, trano toerana fionana amin'Andriamanitra io. Dia iza hozy izy, iza no onona ao amin'ny tendrombohitra masina? Dia amin'ny 2, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy. Mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Efa nambarantsika teo Mateo 5 teo, 5:9, sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany. Tena teny fampiarezana ho antsika izany, antsika olombelona, indrindra ho antsika malagasy. Amin'ny teny malagasy ny fampizarantsika dia tonga amintsika malagasy zany. Fa zany no tena hoe andehanantsika amin'ny famasinana ahitantsika an'Andriamanitra. Fa matetika ny olona zany dia voafitaka amin'ny fampianarana diso, izay hoe mihavaoza amin'ny fanavaozana ny saina hozy izy. Fa voafitaka amin'ny fampianarana diso ka ampianarina ny amin'ny fitahiana. Mitady fitahiana, mitady mahita fahagagana, dia mahita fa tena iny tena misy an'Andriamanitra eto, dia eo dia faharovako eo fa tena hoe zany no tena notakian'Andriamanitra amintsika. Tsika kristianina mihitsy izany tenenina izany. Tsika malagasy, tsika kristianina koa nandray an'i Jesosy mahafantatra hoe manana ny tompontsika. Dia izay no tenenina eo. Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafabaraka ny namany. Azafady tompoko. Tsy manao izay hafabaraka ny namany. Tena toetra mahamenatra zany, ary tsara ialantsika raha ao anatin'izany tsika tsirairay avy, dia araka ny teny teo, io le iza no hiditra ao amin'ny tendrombohitra io tamin'ny alohan'ny hidirana amin'ny tendrombohitra, dia nasaina nidio ny zanak'Israely ny fady hanina. Izany hoe nandeha ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fibebahana. Mila mibebaka tsika, mila mibebaka, mila miala amin'izany faharatsiana izany, manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafabaraka ny namany. Betsaka mihitsy ny olona manao izany. Raha misy anankiray na diso izy, na mety marina izy, mety diso tokoa, fa dia tena enjehana, alaina baraka, ary fanao tena mahamenatra izany amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ilay fahalalahana manoratra sy mamoaka hevitra eo amin'ny Facebook, amin'ny réseaux sociaux, amin'ny tambazotra rehetrarehetra io. Dia tena tsy misalasala ny olona mamoaka izay teny tianambara eo, na misy sansy moa izany ny teny maloto, manopa, manenjika, mifanala baraka eo zany. Dia zany nefa tenin'Andriamanitra eto, tena tsy ahitan'Andriamanitra isika amin'izany, ary tsy eona amin'Andriamanitra na etỳ an-tany na any an-danitra. Tsy toeran'ny fanahy masina mihitsy raha ao anatinao zany, raha ao anatintsika izany toetra izany. Manala baraka ny namana, tsy manaja ny ratsy fanahy hozy izy, fa manome voninahitra matahotra ny tompo. Misy ny sasany zany efa hita zao fa ratsy fanahy, miteny ratsy, ny fitondran-tena maloto, na mpitondra fivavahana io na olon-tsotra, efa fantatra zao ny toetrany, efa fantatra zao ny zavatra ataony, fa mangalatra izy, tia vola, tia harena, tia vehivavy, tia lehilahy. Ao anatin'ny fijangajangana sy ny fahalotoana dia inona no hajain'ny olona.
misy olona izy amin'ny voalohany izy na mpampian'Andriamanitra moa zany amin'ny voalohany mety tena iasan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy fa miova ho ratsy fanahy dia iny nefa hajain'ny olona atahorana fa inona ny tenin'ny tompo tsy manaja ny ratsy fanahy ozy izy fa manome voninahitra ny matahotra ny tompo. Ny matahotra ny tompo zany tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany zany fa niza matahotra an'Andriamanitra, niza manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza. Io zany tena hoe mijoro amin'ny marina hatramin'ny farany ary tsy tokony menatra. Eo mbola mila vavaka tsika, mila fampaherezana indrindra eo anatrehan'ny olona rehefa tena mifanena amin'ny olona tsika ka hoe mandeha amin'ny araka amin'ny famasinana dia mivadika amin'ny fianianana zany ny fanoloran-tena amin'i Jesosy. Eo tompo sy mpamonjy andeha amin'ny famasinana, andeha amin'ny famarinana hianatiny sy hivelany dia zany ozy izy na dia tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maningotra ny tenany aza. Mila mijoro hatramin'ny farany zany ary mangataka amin'ny fanahy masina mba hiasa ao anatintsika ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany sady tsy mampiana ny volany. Amin'ny teny anankiray izy amin'ny baiboly hafa dia hoe sady tsy mampanjanaka ny volany. Fampanjanaham-bola io dia anisan'ny hanoeran'Andriamanitra ny olona mihitsy. Raha kristianina tsika raha manome dia tsy misy zanany zany raha ny tena tsara. Misy ary ny teneny mihitsy hoe raha manome ianao dia ame koa ny hafa hoe tsy mitaky akory raha tena tsy manome ilay olona fa tsy mampanjanaka indrindra na mandray kolikoly hanameloko ny marina. Io kolikoly io dia tsy holazaina amintsika, tsy hazavaina amintsika malagasy intsony fa ao anatin'ny fiainantsika isan'andro. Fa eto dia ilay kolikoly anankiray tena mbola ratsy mihitsy fa kolikoly entina hanamelohana ny hafa. Raha fanazavan'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray manazava amin'ity Salamo 5:10 ity dia any amintsika dia misy mihitsy zany samy miditra amin'ny fitsarana eo fa ilay anankiray manam-bola koa nametraka kolikoly dia ilay olona diso indray no voasazy sy gadrainy. Zany tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Amin'ny farany eo izay mitandrina izany dia tsy mba ngozozo mandrakizay. Zay ny amin'ny Salamo 5:10. Salamo 420 teo fa mivakintsika fa ho toizako sady ahafantarantsika an'ilay hoe mila mibebaka, mila manadio tena. Zay ilay fibebahana zany mila mibebaka tsika amin'ny raha maheno an'izao teny izao tsika, maheno an'izao teny izao ianao dia mibebaha raha mbola ao anatin'izany toetra ratsy izany fa sady tsy toeran'ny fanahy masina tsika no tsy ho tafiditra any an-danitra ary tsy hahita an'Andriamanitra ihany koa. Eto izy hoe aminaran'i Jesosy amin'ny 7 amin'ny Salamo 420 asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo hivaravarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Raha te hiditra amintsika zany ilay mpanjaka ny voninahitra dia io ilay asandrato ny lohanareo ry vavahady io manambara ny varavarana eo amin'ny tabernakely sy any amin'ny tempolo-masina tamin'izany fa misy varavarana tsy maintsy hidirana ary raha nolotra fanatitra ianao dia mbola ny amin'ny varavarana voalohany ery zany dia efa miomana fanatitra. Raha tafiditra amin'ilay varavarana voalohany dia mandory fanatitra alohan'ny hidiran'ny mpisolona hiditra amin'ny varavarana lalindalina koa dia mila madio apo, voadio manome fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny dikan'io amin'ny hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo hivaravarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Raha te hiditra amintsika zany Andriamanitra Jesosy Kristy io mpanjaka ny voninahitra io dia mila manadio ny tenantsika tsika eo anatrehan'ny toeran'Andriamanitra amin'ny fahamasinana azy alohan'ny hidirantsika araka ny teneny koa zany amin'ny akarana amin'ny tendrombohitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao izy
dia ny tompo mahery tsy to, ny tompo mpiady mahery, asan-drato ny lohanareo ry vavahady, ary manan-drata ny lohanareo ry varavarana fahagorana. Mbola veriny ihany. Tena hoe mila miditra zany, misy varavarana 3 sy 4 ahafahantsika mandrapatonga antsika tafoana amin'Andriamanitra. Fa raha tena hiditra amin'ilay fahamasinana indrindra antsika dia mila manadio tena antsika, manala ny mavesatra rehetra, miala amin'ny fahotana, mandeha amin'ny fahitsiana sy ny fahadivam-po izy. Izy ary no mpanjaka ny voninahitra, Andriamanitra tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Izay zany no hanamafisantsika hoe mila mibebaka, mila madio tsika raha te hahita an'Andriamanitra sy te hihaona amin'Andriamanitra. Hanamafisantsika zany hoe inona moa zany ilay fahotana, satria matetika ilay efa notenenin'ny Salamy 420, Salamy 520, dia mbola vakiantsika ihany ny ao amin'ny ohabolana toko 9, ohabolana toko 9, ny 9:40 ka hatramin'ny 7:20. Ny amin'ny ohabolana koa izy dia miteny an'izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao no alan'ny tompo. Izao enina izao, 9:40 ny ohabolana toko 9, izao enina izao no alan'ny tompo, eny 7 no ataony ho fahavetavetana. Zany zany no diniantsika tsara, hoeloantsika tsara, inona moa zany tena alan'Andriamanitra. Efa voavaky teo ihany izy, mitovy teo amin'ilay voalaza teo ihany, fa mbola mafisiny ihany. Ny maso miavinavina, ny lela mandainga, ary ny tanana mandatra-dra marina. Tsy hazavaintsika intsony zany satria mazava mihitsy zany. Ny maso miavinavina, ny lela mandainga, ny lela fandainga, ary ny tanana mandatra-dra marina. Tsy mifanalavitra tamin'ilay Salamy 5:20 sy 420 teo zany. Ny fo mamoron-tsain-jahatra, ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy. Miainga ao anatin'ny fo ao ilay izy, mieritreritra ao anatin'ny fonao ianao, dia misaitsainao, dia iny ianao fa tsy tana intsony rehefa tsy mibebaka, rehefa tsy mitafahoana amin'Andriamanitra, araka ny teny teo, rehefa tsy mifanahy masina ny ao anatinao fa fanahy ratsy, dia ilay Satana tsy mamelanao hipetraka fotsiny fa manomboka ao anatin'ny fo, ny fo izy mamoron-tsain-jahatra, ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy, ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, fanazavaina teo zany, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Izay ilay miteny araka ny teny amin'ny Hebreo teo, mihavana amin'ny olona rehetra aloha dia mahazo ny fiadanana. Teneny manokana koa zany mamafy ady ao amin'ny rahalahy zany, na isika mety mieritreritsika hoe tena tsy diso fa za indray tsy bebaka na tsy anona amin'izao, fa hoe fa Jesosy tena tia foana hoe adio am-pontsika, dia izay ohatry izy nahita an'Andriamanitra. Mila madio am-po eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo anatin'Andriamanitra indrindra. Dia izany teny izany ahafahantsika miomana tsara, fa raha te hahita an'Andriamanitra tsika, raha te hitoeran'ny fanahy masina, raha te ho tafiditra any an-danitra, zany no tena tanjontsika amin'ny kristianina, dia hahita an'Andriamanitra araka ny teny Jesosy fa tiako ireo hahita anany amin'ny voninahitro. Ary miandry tsika amin'izao fotoana izao, efa akaiky ny tompo, efa ho avy izy eo amin'ny ranon'ny lanitra hapakatra izay anazy, ka izay masina ihany hozy izy no hahita an'Andriamanitra sy tafiditra any an-danitra. Ny amarana antsika azy dia vakiantsika ny alohan'izay aloha toizako kely ny amin'ny Hebreo, ny Hebreo toko 12 teo raha toizany ny Hebreo toko 12 iny dia ho hitantsika eo manaraka eo ny 9:40 no ndraisitsika teo, dia ho vakiantsika manomboka hatrany amin'ny 7:20, dia toizana kely amin'ny 9:20 vakiantsika ny ten'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay efa nivaky nisoratan'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha zany, dia efa mitarika antsika ihany koa handroso
hitandremantsika sy hanarantsika ny fanarahana ny tompo. Amin'ny 9:40 varerako vakiana Hebreo 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy fakamangidy mitsimboka ampikorotana ka ho voaloto ny maro, fandrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany ahazoany onona indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandovan'ny fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay ibebahana izy na dia nitady fantatra tamin'ny ranomaso aza. Fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamantisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanen'ny trompetra ary ny feon'ny teny, ka izay nandre izany dia nangataka mba tsy hisian'ny teny intsony izy, fa tsy tohany ilay nandidiana hoe, ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toraham-bato izy. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy Mosesy, matahotra loatra sy mangofotra indrindra aho. Fandraisantsika izany amin'izay hoe mampisika antsika izany hamakany amin'ny Exodosy any amin'ny Levitikosy ihany koa. Fa raha niona tamin'Andriamanitra Mosesy sy ny zanak'Israely dia niteneny mihitsy na ny biby ary tsy nahazo nandehandeha sy nihodikodina teo amin'ilay faritra fa nitoraham-bato sy ny vonoana. Ka izay mila matahotra tsika zany raha te hiona amin'Andriamanitra, tahaka ny teny Mosesy teo, matahotra loatra sy mangofotra indrindra aho. Dia 9:20 fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Izany no lazaina amintsika ankehitriny. Amin'ny fihaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra, mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka. Izay ilay manana ny fahamasinana. Sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Izay zany rehefa nitenena teo fa isika izay nanolotra ny tenantsika nanaiky an'i Jesosy mino fa Jesosy ny tompontsika monja dia efa nidioviny tamin'ny rany, ary io ilay tsy maintsy mibebaka. Izay ilay azahoantsika fibebahana, tsisy manao ny marina, fa raha tena miala amin'ireo zavatra voateny teo amin'ny lainga, amin'ny fanaovan-dratsika dia ny ran'i Jesosy ampy hanadio antsika. Raha ny zanaka no afaka reo izy dia ho afaka tokoa nareo. Tonga dia raisiko any amin'ny 9:20 amin'ilay Hebreo 4:20 teo ihany. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoana isika, dia aoka isika anana fahasoavana ho entintsika manao izay fanompoana sirak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitra dia afo mandevina. Mampatahotra izany. Ilay Andriamanitra atontsika io zany tiantsika hitoetra ao anatintsika eo, ay afo mandevina ihany koa io, fa mandevina fahotana, rehefa koa mety mandevina antsika raha miziriziritsika hiaina ao anatin'ny fahalotona ihany koa. Dia ho faranantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Ho vakintsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 azontsika toizana. Raha tiantsika mamaky azy fa teny tsara io amin'izao, araka ny fiteny teo amin'izao andro farany andrasantsika ny tompo izao. Fa io teny io anamafisantsika ilay iza no masina ihany no tafiditra any an-danitra hiaona amin'Andriamanitra, ary iza ilay Andriamanitra, iza ilay tendrombohitra tia ny tompo hiaonantsika io zany, andehanantsika io, dia ho vakintsika amin'ity Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro
ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandianana aho nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo no olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanantenana fa efa lasa ny zavatra taloha ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaosiko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo. Ny 9 ary koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izao no hanome mahem-poana amin'ny loha ranonaina ho an'izay mangetaeta izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia tsy anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara izay no fahafatesana faharoa. Mampatahotra zany a rehefa mihaona amin'Andriamanitra isika dia mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra ary amin'ny tapany voalohany ary hatramin'ny 9 fa rehefa tononona ilay hoe iza ny tena eona dinona ny tenenina ny osa sy ny tsy mino ao anatin'izany fahosana izany hoe mandainga ny miady ny tsy madio am-po ny malaina ny kamo ny tsy mino ny vetaveta ny mpamono olona ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy ny mpanompo sampy ny mpandainga tena mampatahotra zany fa zay zany dia mampirisika antsika mandrakariva betsaka ny tenin'Andriamanitra efa zaraina tsy voalaza amin'ny fotoana fohy tahaka izao ny amin'ny fomba ataontsika hitadiavantsika an'Andriamanitra hiaonantsika amin'i Jesosy fa misy tenin'Andriamanitra maro efa nizaraina amin'izao vidéo izao ho avy Jesosy Kristy mibeba ianao ka dia mampirisika antsika rehetra samy hitady an'Andriamanitra ary mba hahita mitombo tokoa tsika ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ivelany sy anatiny. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra indrindra tompoko. Alleluia. Amen.